Faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Navadiky ny namany i Jesosy. Lioka 2:20. Namana sa fahavalo? Ahoana ny hevitrao? Nandeha hiaingana tamin'ny lalana tery tao Jerosalema izy. Nanamafy izy, ka nierika farany, taloha kely ny idirany tao amin'ny tranon'ny mpisorona be. Nisy ny planina matipaika navoaka tao amin'ny mangingina tao. Ireo lehilahy ireo dia nitady hamony an Jesosy. Nisy anankiray nanokatra ny varavarana, dia gaga izy nahita ilay mpianatra Jesosy teo. Nisy namana iray makany amin'ny fahavalo. Inona ny dikan'izany? Inona no menao ahy raha ambarako aminareo ny toerana ahafahanareo misambotra an Jesosy? Nisy tsiky manambany hita teo amin'ny endrik'ireo hafa. Omenay sekely volafotsy 30 ianao. Voala aminaingana ny raharaha, faly i Jodasy nandao ny lapa. Saingy ny ampanga azy ny feo ny fieritreretany. Ry Jodasy, mpianatra Jesosy ianao. Nahoana ianao namaky azy amin'ny vola madinika vitsivitsy? Nandritry ny 3 taona dia toa hoe namana izy. Saingy lavitra an Jesosy ny fondy. Hita eto fa ny andro fotoana mety izy hamadiana an Jesosy. Fa Jesosy mahalala ny zavatra rehetra, mahafantatra tsara ny olona tsirairay izy. Tsy maintsy izay no nitranga. Fantatr' Jesosy fa tsy maintsy ho faty izy, ary nivavaka tao amin'ny sahany Getsemane. Tampoka teo, nisy tabataba be. Jodasy sy ireo miaramila ny tonga mitondra fanila sy sabatra. Namana sa fahavalo? Hoy Jesosy indray andro. Izay tsy momba dia manotra. Tamin'ny oroka izay mariky ny fifankatiavana no namadian'i Jodasy ny tompony. Nanoroka ny tavan'i Jesosy izy mba handrona amin'ireo miaramila hoe iza ny tokony ho samborina. Vetivety dia nirohatra ireo miaramila ary naka an'i Jesosy tahaka ny mpifatotra. Nampijaly azy tamin'ny fomba feno habibiana izy ireo. Nokapohina izy ireo izy. Novelesiny ary nororany ny tavany. Avy eo dia nentin'izy ireo tany amin'ny mpitsara ilay lehilahy tsy manatsiny. Nisy ireo vavolombelona mandainga ny ampanga azy. Ary ny mpanompo tao amin'ny tempoly ny antsoantso hoe: Tsy manana zavatra ho lazaina hiarovanao ny tenanao ve ianao? Jesosy nangina ary tsy niteny na inona na inona. Lazao aminay, zanak'Andriamanitra va ianao? Zany ho izy. Tsy marina izany. Tsy mino izany zahay. Mendriky no ho faty izy. Raiso izy. Tokony ho faty izy. Tsy te ino izany izy ireo. Inona ny manaraka? Ho hitantsika izany amin'ny toy ny tantara. Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity. Tahiny tompo daholo, nanolotra ny tantara zokomy.